Nisy ny Atrikasa fanehoana ny fanadihadiana izay natao teo anivon'ny FDA na ny famatsim-bola ho fampandrosoana ny asa famokarana tao anatin'ny tetikasa papam. Raha tsy aivana dia singa anankiray ao anatin'ity tetikasa papam ity ny FDA. Maharitra 4 taona moa ity tetikasa ity ary farana amin'ity taona ity, ka ao anatin'izany no nijerena manokana ny fivoaran'ny famatsim-bola tamin'ny mahasinga anankiray azy tao anatin'ity tetikasa ity. Ka nivalin'izany fanadihadiana izany no niarahan'ny dinika teny amin'ny hôtel Panorama ny 12 Desambra 2024 teo, izay niarahana tamin'ny ministera ny fambolena sy ny fiompiana aranjona sy ny mpiara-mombonantoka rehetra eo anivon'ny FDA ary ireo mpahazo tombotsoa dia ny tantsaha izany. Vokatry fanadihadiana zany dia misy lafiny maromaro. Voalohany dia nijerena amin'ny ankapobeny ny fizotry ny fitantanana eo anivon'ny Fonds de développement agricole, ny fitaovana, ny enti-miasa rehetrarehetra ve efa mipetraka ara-dalàna, satria moa raha tsy aivontsika dia tamin'ny taona 2024 ny tena nanomboka ny asa ny Fonds de développement agricole dia tao anatin'ity tetikasa papama ity no nazahoana fanampiana amin'ny fametrahana izay Fonds de développement agricole izay, dia nijerena zany hoe amin'ny lafiny ara-teknika mipetraka tsara daholo ve no maha Fonds de développement agricole azy, amin'ny afiny enti-manana rehetrarehetra na ara-pitaovana na ara-bola na amin'ny olona izay miasa ao anatiny dia nojerena avokoa izany. Tsy mijanona hatreo fa mitohatra ny fanatsarana ny teboka maromaro izay ilaina fifandaniana sy fifanankalozan-kevitra iarana amin'ireo mpiara-mombonantoka eo anivon'ny FDA sy ny ministera mpiahy ireo mpahazo tombotsoa hatrany. Vokatry ny fanadihadiana izay natao dia hoentin'ny Fonds de développement agricole anatsarany sy anabeazany amin'ny fomba fiasan'ny rehetrarehetra, hiatrehan'ny ho avin'ny rehetrarehetra, indrindrandrindra mba hahatonga azy ho fitaovana anankiray hoentina tokoa hanampy ny mpamokatra ahatongavantsika amin'ny politika fampandrosoana ny fambolena sy ny fiompiana aranjona izay ny hoe fahavitantena ara-tsakafo sy ny ahatonga ny sehatra anankitelo io ho moderna sy ampandroso amin'ny